Manahoana daholo betsaka ireo nanoty MP tany hoe inona zany, ahoana fomba fitadiavana problematika. Ka androany zany tsika dia hianatra hoe ahoana no fitadiavana problematika izany. Fa mialohan'izany dia misaotra anareo rehetra izay nandefa mesazy anay natanto groupe zany natao mesazy privé izay tena manohana anay misaotra anareo fa tena manampy anay betsaka izany. Ary faly mampafantatra anareo koa fa efa nisy ilay page afaka baka 2016 betsaka ireo rehefa nalala azy izay mbola tsy tafiditra ao amin'ny groupe afaka baka dia manasa anareo hiditra ao amin'izany dia farany misy ilay trankala izay hitanareo io ambany io ny liamakany. Amin'ity herinandro ity izy io ataonay mandeha farany ka manasa anareo hitsidika izany rehefa manam-potoana. Saotra ary. Inona ilay atao hoe problematika? Ilay problematika dia ohatran'ny hoe karazana fil conducteur izay mikidy ny devoiranao. Dikan'izany zany ny devoiranao dia tsy misaraka problematika anao, ary ilay problematika anao moa zany ilay fampianaran'ny prof hoe iny ilay valianao anaty devoiranao. Ka ahoana ary ny fomba fitadiavana an'izany problematika izany? Izao ihany no tena fika raha hitady an'izany. Mila manana méthode ianao izay fomba fitadiavana problematika, ary mila connaissance solide izay momba an'ilay sujet eo. Fa raha tsy manana connaissance momba an'ilay sujet ianao sarotra aminao no mitady an'ilay problematika. Ary mila manao karazana exercice koa izay efa azonareo ny ampianaranareo tsirairay avy ihany. Koa izay ampisehoako anao eto moa zany ilay méthode izay tsotsotra tokony ahitanao ilay problematika. Voalohany averintsika definisiavana hoe inona moa ny atao hoe problematika, ary afaka maritana izany dia afaka atao hoe inona ny tsy atao hoe problematika. Problématique dia hoe ce n'est pas une simple reformulation du sujet. Dikan'izany zany raha ohatra ny hoe manana phrase ianao ity zany moa sujet ity fotriny hoe papa est à la maison, dia tsy afaka ataonao hoe est-ce que papa est à la maison ny problématikany, satria ilay teo ihany naverinao fa mody nasianao est-ce que fotsiny teo alohany. Ny problematika zany dia tokony hanainga fanontaniana be dia be ary ireo fanontaniana ireo izay tokony ho valianao any anaty devoiranao any izay no tena atao hoe problematika. Ary marihana fa ny problematika tsy maintsy à la forme interrogative, satria tsy maintsy question ilay izy fa tsy atao à la forme affirmative. Ka ahoana ary izany fomba hiproblématisena zavatra? Izany dia hainga any amin'ny analyse du sujet. Ka eto dia milaza fa ny analyse du sujet io sura fa efa tenenin'ny profinareo any io fa dia tena ilaina io, primordial be io amin'ny devoirana fitadiavana problématique izany. Fa eto moa dia tsy afaka atorokanao tsara ahoana moa izay analyse du sujet izay tsy dia manam-potoana koa fa tokony efa hainao ihany ngambany izany. Ka eto moa zany dia misy l'étape manaraka hoe reformulation du sujet. La reformulation du sujet zany dia ohatran'ny hoe mizaka manamboatra question ianao izay valiny ohatra dia manome cause na conséquence. Ka izany zany dia ahafahanao mitady ny problématika. Ny astuce farany teneniko anareo fotsiny dia hoe inona fanombohana problématika. Reto avy no tena hoe matetika sady tsara manombohana problématika dia ny hoe en quoi, dans quelle mesure, pourquoi, de comment. Izay ohatran'ny hoe ireo zany ohatran'ny hoe mahatonga ohatran'ny hoe question de réflexion zany izay tena anisan'ny mahatsara ny problématikanao. Ka eto ny amaranana an'ity vidéo ity manaraka angambany manao ohatran'ny hoe application an'ilay méthode ity fa tsy dia manam-potoana loatra amin'izao. Misaotra anao ny haino hatramin'ny farany.